miarabantsika isa-tokantrano amin'izao aliny alarobia fahavalony volana jolay 20 sy 20 izao ao anatin'ny fandarana resabe hatrany ianao iresantsika ny toedraram-pirenena ny rara-politika ao ihany koa ny fitantanana eto amin'ny firenena izay indrindra no nanasana tamin'ity androany ity an'Andriamatoa Rivo Rakotovao misy mpanjakana misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary koa ny fampitaovana miarabanao Andriamatoa misy mpanjakana dia misaotra avy hatrany nanaiky ny vahinay tamin'ity androany ity dia falafanatritava aminao Marc ary miaraba ihany koa ireo teknisiany indrindrindra ireo mpijery fandarana resabe androany fa dia finaritra tokoa nasainareo amin'izao alina izao tafatsy resaka eto misaotranao ary mariana moa fa ianao ihany koa no filoha nasionaly antoko politika hery vaovaon'ny Madagasikara na ny HVM izay indrindra no idirako amin'ny fanontaniana voalohany nasiantsika ianao tamin'ny latsinainy lasa teo nandritra ny famorina an'ireo mandataire ho an'ny HVM amin'ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny faharaiky amin'ny 30 volana jolay ho avy zao raha diniana efa mivonona ve zany nareo hiditra amin'izay hoe fanatanterahana ny fifidianana izay amin'ny faharaiky amin'ny 30 volana jolay io ia misaotranao amin'ilay fanontaniana ny fahavonona moa amin'ny antoko politika iny dia fandraisana foana hoe ny antoko politika ny tsy eto Madagasikara irery zany fa manerana n'izao tontolo izao ny tsangana antoko politika dia efa rany tsy maintsy miverina maneho ny heviny ary zany heviny zany dia ho tsaraina rehefa tonga ny misy ny fifidianana raha loatra zany raha ny antoko HVM amin'izao fotoana izao io zany ny tena fifidianana lehibe voalohany hoatrehany niomana amin'izany izy mety tsy ho tonga lafatra akory fa tena niomana amin'izany mihitsy zay satria zay dia mametraka hoe zavatra lehibe mihitsy ny fifidianana io ny fototry faharan'ny fampandrosoana any amin'ireny faritra maro samihafa ireny dia mionona amin'izany ny HVM ny hita eo rehefa avy eo ny hoe atraiza ny fahareseny atraiza izy ny fandreseny zay indray dia avelanay ho an'ny vahoaka anao mitsara zay fa tsy eto akory any dia hoe azay dia anao an'izao anao an'izay fa zay aloha dia tena miezaka manao ny ainay tsy ho zavatra mihitsy ny membre rehetrarehetra manerana Madagasikara mba andresy lahatra ny vahoaka hoe alao mera HVM liste HVM raha sitrakareo mbola tsy fotoana propagande moa zao fa ajanoko amin'izay ny amin'izy fa dia mivonona zay satria verina indray mandeha fa dia zava-dehibe mihitsy ho an'ny antoko politika zay misedra ny safidy-bahoaka zany zay ve fivononana amin'izay fifidianana zay na tonga nareo nasitsika somary nasitsika tao amin'ny antoko politika tiako Madagasikara nasitsika amin'ny VPM MMM eny atramindreo hoe solom-bavambahoaka zay ao anatin'ny vondrona parlementaire HVM somary napasika anao amin'ny mahafilohan'ny antoko HVM anao ihany koa ia eny mpanao gazety moa dia milaza ny hoe masika eny misy moa ny olona mety tsy mitovy fomba fiteny io samy nanana faritra nitezana azy nanana ny samy manana maha-olona azy misy ny olona somary maivamaivana amin'ny fomba fiteniny ngamba ozy tsy dia any loatra fa le fotoke le ina le hevitra hoetiny zay ngamba nojerena ina moa ny hevitra noetinay raha miteny tsotra dia hoe anazava ny aiza ny lalana politika eritreretinay ireo positionnement politika zany aotrehan'ireo zavatra nitranga nandritra n'izay volana na herinandro maromaro zay raha tsika malala zavatra nitranga misy tao raha zavatra lehibe indrindra teto amin'ny firenena dia nisy zany ny olona nyeritreritra ajaina ny heviny mieritreritra izy milaza hoe tokony ajanona amin'ny asany raha to amin'izay tsotra ngamba fa tsitra amin'le vocabulaire amin'ny hoe tokony ajanona amin'ny asany io filoham-pirenena zay lanim-bahoaka vao eritaona sy tapany latsaka kely zay heviny zany inony zany ny zavatra nitranga fantatra hoe izy ireo olon'ireo no zay ny heviny veriko ndray mandeha tsara zay ady hevitra ny atao eto zay zany zao tsy mitovy hevitra amin'zareo tsy voately hitovy hevitra akory dia tonga indray taorinan'izay zany dia hoe ajanony amin'ny asany kio io gouvernement tatarian'ny général de brigade aérienne Jean Ravelonarivo tsy mitovy hevitra amin'izany kio ny HVM ary zay dia nanao ny
fomba rehetrarehetra ahafahanay ara-demokratika ahafahanay maneho ny hevitray amin'izany hoe mijery ny député anay zay zay mbola fononay araka aminay dia nataonay zay eo zany ny tianay hazava la eo hoe ahoana moa ny fomba mbola satria mba mahenika io zay ohatrany rehetrarehetra hoe rehefa mandeha any amin'ny toeran-kahafany reo ohatra zao ohatra ny antoko politika aty de hoe zay dia ao anatin'ny fitondrana zay de manoana amin'ny fitondrana io zany miteny an'izany fa fantatra reo mpanao gazety zany miteny an'izany ny lehibeany miteny an'izany ny antokony eninay zany rehefa manao tournery zareo de mantany tena zay ahoana moa zany le fomba fiarahana zay zany tianay mazava satria lasa na le olona miaraka aminay ary lasa misalasala hoe maheno an'le olona tonga any mba miheno miaraka aminay de hoe ahoana moa zany ny amakina an'izao tontolo politika zao eto lay olona mantoko azy milaza fa fanoana mety misy hevitra tsy tovizana moa eo tsiny ny olana akory fa hoe fanoana amin'ilay fanjakana kanefa etsy anilany olona ao anatiny député ao anatiny raha zay nilazana azy mitarika ary tsy misalasala mihitsy mitarika amin'izany tsy hoe miafina akory miteny an'izany hoe zay dia zao noho zay antony zao anazy moa ny antony iny dia amin'ny fomba tsy disy mihitsy le fomba nitondrana azy fa efan'ny amin'ny assemblée nationale mihitsy reny procédure nataon'ireny anazy zay fa dia hoe azay de anodana an'io sarotra ny mamaky an'izany zay zany mahatonga ny HVM hoe aleo kosa mazava le izy ny fahatelo ohatra ny tao amin'ny armada tsy zay no miteny an'izany fa reo miteny an'izany hoe de fieritretany azy noho n'izao korotana zay zany ny fiteniny azy de tokony firenana antanina ny vahoaka andaotsika anao fifidianana anticipé moa filazana azy fitanana filohan'ny république aminay zany de mazava ho azy zany fa aminay raha ataoko hoe ny fitenenana ara-politika de mpanohatra reo olondreo mpanohatra n'izao fitondrana zao tsy ny olona akory ny olona eny fampiresaka miona eny fa ny antoko politika kosa tokony mazava hoe iza zany ny fanohana amin'ity fitondrana ity iza le olona tokony hipetraka any amin'ny fanoherana tsisy madiso fanoherana ane fanjara tsy maintsy hitambarana eto amin'ity firenentsika ity zay mivoizinay de le tombontsoa ambonin'ny firenena zay tsy voizana ny filoam-pirenena moa de miteny an'izay foana hoe afaka miady hevitritsika fa aleo le firenena iroso aza korotanina amin'ny firenena satria tsy mitondra tombontsoa atsika zany na rapitso ane iova ny fitondrana rapitso hoe rapitso laka misy akory fa io ndray korotana io ve ny lova ho avela indray am'izay olanym-bahoaka any arina any rehefa tonga fotoanan'izany ataoko hoe sarotra angambana zany ho an'ny praitanazana antsika zay no mahatonga anay masika tsy masika io tsy any miady hevitra fa le fotoantony resanay am'izay satria aminay ary zay de mametraka an'io mihitsy mbola veriko indray mandeha hoe alao azava la izy hoe rehefa manohatra ianao arakevitra tsy mitovy aminao de alohanao mpanohatra satria tia fanjakana misy filoam-pirenena lahanym-bahoaka eto mety manontany ny hevitry ny olona sy ny sisy fa tsy hoe fitondrany raha mitantana akory ny eto ka hoe de mitaky ianao hoe raha tsy zao hevitra izao dia arodanay anareo zay kosa aloha de toerin'ny HPM zay zavatra zay satria misy filoam-pirenena lahanym-bahoaka eto tsy misy mihitsy tao hoe rehefa lany ianao dia miverina manao an'izao anareo miaraka amareo olona mifaninana aminareo de tsy maintsy zaraina pourcentage ny ao anatin'ny fitondrana ataoko angamba fa raha napiakatra hatramin'ny voalohany zany de zay no atao fa am'izao fotoan'izao manana ny heviny filoam-pirenena misy ary ny sasany mandray hoe falemeny io mampitratry ao zao mba misy ministra anakoroa avy amin'ny time eritreretin'ny olona sasa falemena fa iny moa filoam-pirenena sy ny premier ministre iny azy zay tsy miady hevitra amin'iny zavatra tsy afahanay manapa-kevitra tsy adina hevitra fa izy mato manao an'iny zany zay ny eritreretiny atao zay matoko politika anay manany hevitra izay fa tsy zay ny fanohan-kevitra am'izany amin'ny filoam-pirenena sy ny premier ministre akory zany hoe ho an'ny HVM ve zany tonga de azo lazaina hoe mpanohatra ireo zay mitady ampiato ny filoam-pirenena tamin'ny asany sy nanao an're motion de censure averiko anao aloha fa notanina hoe ino ary zany no azo voambola ny ilazana andreo olonareo raha ny lafin'ny politika indresahako eto daholo tsika la praitanazana eto amin'ity firenena ity tsika tsy fahavalo mihitsy akory zay tsy mandray nizy an'izy ho fahavalo zany fa inona ary zany ny klasinandreo olondreo amin'ny sehatra politika eto amin'ny firenena resiko zay teninao zay andriamato ministre hoe zay tsy manana fahavalo tsy haiko na fifandrifin-javatra aloha ity fa de ohatra nita mety toy an'izay ve
le raharaha ty koa izay hoe nanasorana ny roplanina ny orinasa ty koa tao anatin'ny angarany adema. Tsara petra loatra le fantahinao satria le izy lasa misy resaka hoe maninona moa eto amin'ny firenena tsy mba sarahana kely lay hoe ianao le mpanao politika sy ianao mampaolo-pirenena tsotra anao. Amin'ny mampaolo-pirenenanao zany na mpitarika orinasa ianao na mpikarama tsotra ianao dia misy zavatra tsy maintsy arahanao eto amin'ny firenena. Anisan'izany reny fandoava-ketra, anisan'izany fahinona azy ary nresahana zany anaty conseil efanao rapport amin'izany ny ministra fa dia bail commercial tamin'ny ADEMA sy ny TICO ny fanofana an'io angara ny ADEMA ao amin'ny vato io. Bail commercial fa tsy hoe bail politika hoe ny atoko-ty makory no manao an'le izy tao, fa bail commercial io tiany tompony dia hanofany tranon'olona ianao. Fahafantarana azy hatramin'ny 2006-2007 tany le izy fa tsy hoe maly akory zany zavatra zany. Ny tatitra ny oetin'ny tompona andraikitra amin'izany dia tsy mbola nandofa trano mihitsy ny orinasa TICO hatramin'izany ka mandrakandroany dia efa talolohan'izany zany efa nampatsiahany zany ny ADEMA milaza hoe tsy ilainareo tsony ve angara io satria ngezabe le izy tsy le hipetrahany ny avion TICO tao tsy mipetraka tany amin'le angara kelikely kokoa misy soratra hoe TICO hitantsika io fa amin'le angara ngezabe ny ADEMA. Dia manteny zany kosa ny tompon'ny trano hoe raha ohatra mbola ilainareo ve raha ilainareo dia mba aloavy aloha le taloha fa raha tsy ilainareo dia miangavanareo zay hiala satria mba fananany orinasa misy olona hafa mety ho ampiasainy ADEMA amin'ny zavatra hafa le izy anazy moa ny fitantanana zany. Zany ve dia ho avadika resaka politika eto amintsika zay no lazainay hoe manaratsy taren'ny mpanao politika lasa avadika ao any amin'ny resaka politika. Za le zao raha malofa trano ka tsy malofa trano dia roahan'ny tompo-trano dia hoe za président SVM ka tsy finiavanao ny SVM na mahatonga anao roahan'ny olona ato ataonao angamba fa mafeha ny zavatra tianay mba voizina eto amin'ity firenena ity hoe tsy mety zany fa misy sarao tsara ianao ary ny mpanao politika ny tokony mitondra ohatra eto amin'ity firenena ity hoe tsy zany ny atao politika tsy hoe ny anaovanao politika dia ny ahafahanao tsy azo kitikitihana mihitsy na inon'inona ataonao mampaolo-pirenenanao. Tsy ataoko zavatra tokony hosarahana zany ary zay eto mba manao tsetseratsiaritra hoe izay moa nisy taxen'olona olom-baovao amin'ny politika reny sisisa zay indrindra ny tena mananaovana an'ity politika ity mba hanovan'izay kisarisary zay satria zay foana nyraisan'ny olona mpanao politika olona tsy dia azo itokisana loatra olona mamitapitaka sy ny sisa zay zany mba hidivana tsy za akory ny anjely samy manana fahalemeny fa mba hidivana zany mba tsy ho zany tsony satria mitondra fanjakana zany ianao politika zany nefa tikan'izany tokony manana fitondran-tena tsara ianao amin'ny fitantananao sy ny sisa tsy ho tonga lafatra akory fa miezaka ianao manao an'izany. Tsy aritra kely moa iny resaka kely teo iny fa misany ataoko hoe vaovao nisongadina nanomboka tamin'ireny fifanolanana teo amin'ny antenimieram-pirenena sy ny filohan'ny repoblika reny sy ny fahefana mpanatanteraka raha amin'ny ankapobeny moa zany ity resaka hoe dinany fandraisana andraikitra na le hoe pacte de responsabilité ity aiza hoe zany HVM ao anatin'io. Ya itsikely longama zany tsy azo le fanontaniana le pacte de responsabilité mivoaka taorinan'lay aorinany zany hoe tamin'ny navoakany HCC zany hoe reto ny tamin'le zavatra fanolanana teo dia reto ny didina voakany dia atao anatin'io izy namoakan'io resaka io ny filoham-pirenena dia efa nanomboka tanana tamin'io profon'izany dia niantso an'ireo olondreo izy raha tsy diso fa za moa tsy nahitan'izany andro zareo zany indroany efa niona taminy filohan'ny antenimieram-pirenena raha tsika mahita fa mivoaka tena anantena hoe ino moa natonga le faharotsy tanteraka dia hoe ady amin'ny hoe aiza ny toeranaovana azy andohany amin'ny terrain neutre dia manamalo ny filoham-pirenena hoe lapam-panjakana ty any fanjakana mivoaka malagasy io atsika rehetrarehetra io ka hoaizitsika ho any amin'ny hotely lehibe anakaizy sisa eviny filoham-pirenena zay hoe so dia mba varinana amin'ny zavatra tsy dia manana lanja loatra amin'ny laon'ilay fikorotana eto amin'ny firenena ny tiany nareo lazaina fa tsy aleo ve lamba-panjakana ty
aloha eto ny resaka dia fahinonay azy moa hoe navamaina la izy a nefa ny filoam-pirenena efa manomtanana foana amin'io io koa nefa voafaritra anatin'ny lalam-pandrenantsika hoe ny assemblé zany zao ny andraikiny zao ny responsabilité ny filoam-pirenena fa fomba fandrindrana andreo raha fandraisany SVM ahoana nampandrindra andreo mba tsy ho sakana eo amin'ny fitondrana ara-politika ary ekonomika eto amin'ny firenena ahoana fomba fifandraisandreo tsy fampisakana fa io akory tsy ilaza hoe fijerinay azy a fijeriny SVM azy tsy ilaza hoe eto zany pacte de responsabilité dia fizarana sezany eto satria eninay ary hitanay maso mitaratasy nalefany tokony maro zay ataoko mpanohatra reo hoe eny ary fa de zay de magnataka tia ny premier ministre tia ny ministre atao ao zany zao ny isany a zay ny aminy atao hoe pacte de responsabilité na pacte de stabilité moa ny sasany azy ataoko hoe angamba mba hevitra tsy mitovy kosa aloha fa zay aloha ny SVM aloha de tsy de mitovy hevitra loatra am'izay zavatra ny Armada dia anisan'ny mitaky an'izay mihitsy hoe tokony anaovana de aloha miandro fifidianana ny premier ministre tsy fifidianana akory fa ahoana moa no andeha anerenao an'le filoam-pirenena am'zany zay ve ny atao hoe zay ve ny andraisany azy mety tsy ho diso izy fa tsy mitovy hevitra aminay izy raha zay za koa tsy mino mitovy hevitra am'zany ny filoam-pirenena hoe izao zany dia satria zahay a manana député dimy folo a zay nanongana anao tao amin'io antenimieram-pirenena io a dia mitaky aminao zay fa sina ministra anankitelo avao aminay zany eo aminao a raha zany tsy stabilité eto amin'ity firenena ity ataoko raha ho atao an'izany tao nga mampitondra rehetrarehetra zay nga natonga ny filoam-pirenena tamin'ny 26 juin hoe nangataka mihitsy izy hoe aloha mba hiasa aloha zay hiasa ho an'ity firenena ity fa azakorotany oatra zany a ny firenena izay indrindra manko hoe aloha mba hiasa ny ataoko hoe anisan'ny nanakana ny solom-bavambahoaka ny gouvernementa tamin'ny farany teo dia hoe misy asa izay tsy tanteraka ohatran'ny hoe tsy miasa mihitsy ny gouvernementa raha zay mijerena n'le motif na nanaovana n'le motion de censure ahoana ny hevitra mampikambana ao anatin'ny gouvernementanao indrindraindrindra no mitazona an'izay hoe ministera-mpanjakana misana ny maro zany misy ny tsy vita maino moa ny tsy vita mahantra firenentsika tsy ampy no etomanana tsika nevo mivoaka crise ary mampalahelo mety anisan'ny tanjon'ny olona sasany zany hoe aloha korotana foana am'zay tsisy olona matoky amin'ity firenena ity ozy a firenena ny olona ne mandalo hoe firenentsika hijanona eto dimapolo taontsika zao naleo tena manay mamerina zava zay zao amin'ny fitondrana zany foana tena ferinareko nareo ny hoe tsy ho atao zay mampapely metimety an'izy tena miezaka tokoa zany fa fantatra fa firenena mahantra tsika jereo ne ny loi de finance atsika tsy ampy mety mananao zany de davatsika fomba maro samihafa amianonana io ahafahantsika mamaly an'izay etaeta hialantsika amin'ny fahantrano zay ahoana moa ny olona ny tsy ahia tonga eto ny FMI fanodanana ny filoam-pirenena ny tsena azy mahafinaritra ny sasany zany sao de zay tokoa ny tanjony sasany de rehefa avy anao miteny am'izay hoe tsy mahavita fifanarahana amin'ny FMI akory nareo aloha mba misy lozika ihany ny zavatra resahana mba misy lozikany ihany zany ihany ahoana moa marina zany lasa izy aloha hoe alamilamina elo izy de hoe eny ary ho jerenay nareo zay mahatonga filoam-pirenena sy ny rehetrarehetra amin'ny teny hoe alao tsika afaka miadevitra fa alao izy stabilité iangatana amin'izy satria marina zany misy investisseur tonga eto privé international na investisseur eto anatiny miaotraotra izy fa inona ary ty dia normalna zany ka zay ny teneninao hoe ary ny anankiray ny tenako moa de taorinan'ny premier ministre de teo foana zany tamin'izy anao an'le rapport voalaza mihitsy zany naninona ary tamin'izany tsy tonga lafatra ny rapport nataony tao mahinona moa tamin'izany no tsy de fankianina teo satria zay ne ny ampimpisin'ireny zavatra reny hoe manao rapport anao tri zay ny voafetra ny lalàna maninona kay no mitety hafana fotsiny le premier ministre tamin'izany midokadokafana mihitsy ny premier ministre ary tsy de nitady an'izany izy tao fa ny tolo-kevitra ny tena le davina hoe ity ny hevitray tia mivitanay inona ny hevitrareo misy miteny any tao fa ny akaipy azany de hoe tena mety zany mirariny olona fotsiny de hoe mba ho vitatsika daholo zany reheretra zany satria misy zavatra mbola tsy hoe vita teny hoe fa ity no atao am'izao tia no atao am'izao ohatra zany ny lalàna ngeza be eritreretana ametrahana iadivana amin'ny resaka bois de rose iny zavatra ngeza be zany aroso andaminana n'ity firenena ity andaminana ny arenatsika tamin'ity firenena ity
nanahirana moa izy zany fa de tsy nandalo mihitsy tao amin'ny assemblée nationale fa tsy natao tamin'ny ordre du jour le izy fahafantarako azy de nijanona teo ka za rehetra zany za tsy anona le anaran'olona fa misy député zao misy namana ane izy ireo hoe tonga amin'ny bureau izy de izy zay ne ministre d'état fantatra hoe mety tsy aomby le zavatra ataonay fa rehefa mikorotana fotsiny io de tonga mitanjonay zay am'zay mampalahelo zany fa samy malagasy tsika mampalahelo zany zany hoe ohatrany hoe fanainiana korotana mihitsy ny firenena mba tsy le raha zay mitanjona de zay mampalahelo zany satria zany fahantrany zany tsy safidy anizanizy mety misy ampahan'olo leto mahazo tombontsoa am'zany marina zany mety misy me manan-karena kokoa anatin'zany fa raha hijery fireneny ty tsy hitondra tombontsoa atsika zany satria mety enao fa le havanao hoe tsy mahantra ihany de donc tsy ataoko tsy de analoatra am'zany eo amin'ny resaka ataoko hoe fifitianana be ny tanàna ihany andriamato misy mpanjakana amin'ny mahafilohan'ny antoko HVM manao ndraty misy fanontaniana ihany hoe enao amin'ny mahafilohan'ny antoko enao ataoko hoe tsy ohatrany hoe logika na hoe normal ve raha ohatra ka hoe nilatsaka ho be ny tanàna ianao na ohatra hoe teto Antananarivo mety hevitra anankiray zay tsy diso mihitsy mifanontanianao tena mpanao gazety mihitsy ianao fa tsy zay ny safidinay hoe eto Antananarivo ve za zao de midera mihitsy any Sokobe moa izy iny mifakafantatra tsara zay docteur Robinson ny apasikely parafaravoly izy no nilatsaka zay ny soany zay ny soany antokony dia zay ny safidiny dia atsainy zay tsy zay ny safidinay mety mbola mamanana mission hafa dia tsy zay zany nianina fa dia ny raha hitatsika zany ny pro national ny antoko HVM de tsisy nilatsaka mihitsy ho amin'ny any na ny délégué anay ary manerana Madagasikara ny délégué ny HVM mitariky ny HVM eran'ny faritra de vitsy tena vitsy tokoa no nilatsaka candidat satria ina moa ny antony mety taitra ny olona teo avoakako eto ny stratégie zay mbola toko tanora ka raha ohatra le olona nitarika nandritra zay heritaony zay no eo anao tonga de hosolonao de ho lasa mery izy na ohatr'zany de mety miverina indray zany le anina fa zay zany tena nahaka an'zay toko hoe stratégie kely zay ao amin'ny antoko hoe efa tsika efa reo nametraka an'izy ireo mamelona lay antoko any am'le faritra aloha reo hitoy am'izay asan'zay fa mijery olo-kafy tsika na olona tao anaty na tany velany atosiky tsika candidat atsika hitondra maillot atsika amin'io de iny fandrombona atsika atao zay alany azy ary isy lahatra ny olona hoe io mba atolotray anareo no misafidy nareo zao manao vinavina hoe mety firy eo no ino moa nanao sena foana hoe satria zay kosa aloha de sur 1695 de nananay candidat daholo anakiroa any zany zay ny hoe plateforme miaraka amin'ny olo-kafy zay fa ny ambon'zay dia ny HVM ray manontolo ka raha mba atao zany mikajikajy kajikajy ozy mety tonga mety tsy tonga de mba mieritreritra ny any mba farafaratsiny zay mba mahazo any valopolo na latsaka kely zay isanjato eto any Madagasikara zay mikajinay zay ny amponay fa de mivahoaka ihany no mitsara amin'io hoe na resinareo lahatra zay tsara ny candidat napetraka reo tsara ny propagande napetraka reo tsara ny vinavina satria misy vina apetraka koa io mizahatra vita mizahatra vina apetraka dia rehefa marisy lahatra ny olona zay mety azo petsaka amin'io zany zay tsy marisy lahatra zay de ho latsaky zany le izy de aloha mivahoaka ny tsara ny izy eny ary dirako amin'ny teboka anankiray misy mpanjakana anao ndraty tatoato dia nafanafana ny fitakina raha syndikaly indrindra tao amin'ny départementa misy anao mpiasa amin'ny fananantany zany no manao an'izay hoe grève izay indrindrandrindra eo amin'ty resaka hoe lettre de politique foncière ty moa anisany hoe mahatonga ny olana hoe tsy nandray anjara zareo anatin'io mitombona ve zay zavatra zay andriamato misy mpanjakana aveo mandefa marina zany ary tsy tsara zany tsy hoe zavatra tsara zany mahita mpiara-miasa mitokona ivolana zany zavatra manahirana zany eo amin'ny fomba fitantanana manahirana tokoa zany eo amin'ny lafin'ny firenena le lettre de politique foncière efa verina foana hoe politique mpanjakana io misy filoham-pirenena lany eo manana mivinana izy anisan'ny singa anankiray mameno am'izay ny politique hitondrana fananantany zay le hoe politique lettre de politique foncière ny fanjakana mametraka an'iny
nanontanyny betsaka izy nanontanyny tao-piasana izy ny olona matianina amin'izany nanontanyny société civile izy nanontanyny hevitry ny mpiara nantoka amintsika izy de ataontsika hoe PTF nanontany ary zay nanomboka hoe valo volana neny nanaovana an'io e mety misy hevitra ao raisina tsy nyraisina mety misy hevitra ao ny raisina fa zay ny atao hoe mezahana mba ahafahany nrehetrarehetra mampiditra ny hevitra midina hevitra fa ny fanjakana kosa manapa-kevitra satria politique lettre de politique foncière io rehefa aveo am'izay vo idina any am'le programme any am fomba natanterahana an'le politique filoam-pirenena raha ohatra nandeha nanao propagande de nanana politique nitonana zao firenena zao e nieritreritra izy hoe ity zany raha resaka fananantana de zao ny politikako de noetin'iny a fa tsy natonga de nataony tao nataony décret présidentiel tao le izy fa napena andana antanio a nandritry ny 6 volana nanao le misy fomba azo amarirana an'izany tsy any ngamba ny adevitra zao fotoana zao fa amafisiko fotsiny hoe zay ny elanelana misy anatin'le hoe lettre de politique foncière sy le programme rehefa aveo sy ny lalàna ametra an'izany mbola tsy tapaka zany lalàna zany lalàna atsika hoe mbola zatola lasa zay mbola iainatsika zao e marina fo anatin'ny lettre de politique foncière de fa matsidika sady hoe inona zany a nytianao atongavana le lalàna rehefa aveo inona nytiatsika ovana inona nefa zakatsika inona ny zakatsika ohatra zao de mazava tsara fa tsy hoany anatin'ny lalàna mihitsy mbola tsy vonona mihitsy isika ny andeha hoe hivarotra tany amin'ny olona tsy tera-tany malagasy na orinasa tsy manana ny ana ito amin'ny ana malagasy efa hita taratra zany anatin'le politique tsy zay ny politique atsika fa hita anatin'ny lettre de politique io a ny amronantsika an'reny espace de croissance reny afahatsika manao investissement lehibe eto amin'ny firenena hita anatin'ny lettre de politique io ihany keo zany ny hitantanantsika amin'ny tanympanjakana hoe satria mahatsiaro anatin'ny politique zany ny ana hoe jerevy reny mahazo atsika hoe raha voanao lalantsika am'izao fotoana zao de mandrodana trano satria tsy nihevitreverina ikory fa de namidimidy am'izao fotsiny ny tanympanjakana dia tsy rehefa aveo ny fanjakana nao an'izay eritrereto mbana tsarana ny fiainam-bahoaka zany hoe manairantsika tamiriva voalaza foana zany e lasa ohatrany hoe ahoana ary narodana e trano leo satria tsisy zavatra napetraka fanjakana mazava tsara iny averiko eto fa lettre de politique foncière nafalany mba manairana ihany zany mieno an'le hoe nalefa nitsokosoko nakany ny conseil de ministre zany any filoam-pirenena nitarika an'izany zany zao zany fiteny zany tsy mety zany fa zavatra tsy azo atao akory zany rehefa aveo am'izay zay zany zao tsika de miditra am'izay zany ametraka an'le programme national foncier tsika zao dia ametraka ihany ko tsika zany rehefa aveo miaraka am'izay lay lalàna vaovao mety misy talony raisina misy talony any zany natonga n'lay adihevitra nefa aveo mba tarito kely iny hoe nisy proposition de loi natsofiky ny tao amin'ny assemblée taon'elelan'izay de nandeha moa le fe hoe sakana ngiarakoty vao ahoana moa ny azahoako anakana an'izany na ministre ary fa de nanontany any amin'ny HCC zay hoe jereo satria hoany lalàna iny ary de fa fantatra moa fa tsy zavatra tsy fanaraka amin'ny lalam-panorenana mihitsy ny zavatra atao teo de nivaly moa ny tany amin'ny HCC hoe tsy manaraka ny lalam-panorenana io fa de miverina ampidirina fa misy hevitra tsara ao satria manaira tokoa mijery an'ireny hoe hatram'izao ve tsika de misy an'izany tany hoe tanin'ny colon maninona kay zany tsy nadina hevitra taloha fovina moa tsika micolonise fa naniny zany navera tao androany de androany ve tsika miresaka an'izany de hosakanana fotsiny le izy na avera ho tombontsoan'olombitsy fantatritsika miady tany amin'io any ndantsika makany mananjary ne mba jerevo zany zao fotoana zao iza moa zany bodiny zany tany lazaina ho tanin'ny colon zany io le ala amitsika manenongelina tombontsoky kely majinijinika izy io fa mino fa raha ny zotopo sy ny heritsaina hoentina amin'le izy hoe anisan'ny manimbany raha tany any zorobe zay de ozy izy le miera ny gabary hoe eto aminay ozy izy de manimba ny fiarahamonina eto aminay ny resaka aty tany zany ve nytoizina angamba tozy fa alohatsika andehany amin'ny fanovana fampienotsika ary négociation kosa aloha ny anina tsy milaza hoe zay fa nolazaiko mperamiazy hoe misy hevitra ane zao to anatin'ny any iny tsy niraisina nidina hevitra de hoe tsy mety zany ny amin'ny ministre fa satria zao de miala zany akory tsy milaza de ndeha tena de za de hiala amin'io lettre de politique foncière io fa tsy niraisa ny hevitra tsy lasa manao dictature ray anao raha vo zay ny ataonao de iza zany le manao dictature eto eny ary
tao anatin'izany koa le hoe nivoaka le ataoko hoe fijerena ny asanareo ao anatin'ny gouvernement le hoe zapondro ao anatin'izay ny politika fametrahana ny fampandrosoana eto Madagasikara na le hoe drafitra national ho an'ny fampandrosoana hotratratsika avy ny tanjona ary ianao moa anisan'ny hoe tompona andraikitra amin'izay ataoko hoe asa infrastructure sy ny équipement izay ilainy Madagasikara tokoa satria io tsy ampy eto Madagasikara tratra avy ny tanjona ao anatin'izay ary tratra avy ny tanjona ho anao tao anatin'izay hoe fotoana fohy ataoko hoe heritaona mahery nitondran'ny filoham-pirenena zay ary heritaona ho anareo ao anatin'ny gouvernement. Za aloha dia nisy olona mino hoe ny zavatra indrindra fitantanana zany na orinasa io indrindra firenena tsy maintsy asiana ny tanjona tsy afaka anao fotsiny ianao ny fitantanana hoe aloha zay vitanay tsy maintsy mamaritra tanjona ianao ary mametra fotoana dia iny zany manery ianao anenjika an'iny ataoko hoe zavatra andavanandro zany maha olombelona fa raha veranao amin'izao fotsiny hoe fanjakany ty dia aloha tsisy tanjona zany fa tsisy culture de résultat mihitsy zany zay zany tena manampidirina tamin'le IRR sy ny sisiny hoe mba hibanjana an'izany hoe tiany napetraka io tanjona aiza ho aiza zay amin'izao fotoana izao misy azo fampiresana anatin'le hoe zao ny vita zao ny tsy vita arakaraka zay tanjona napetraka fa mazava tsara raha le tanjona napetraka so dia tanjona ny tokony hovana ary nytena zany moa ny filoham-pirenena hoe jereo kely satria hiditra indray ny ampahany faharoa amin'iny hoe jereo kely le fomba ametrahana an'le tanjona hoe inona le izy le asan'ny ministera andavanandro ve no atao hoe tanjona sa misy zavatra atao hoe défi ngamba ny tena analizy hoe misy défi za zao raha nametraka tsy hoe ny anany mety na ny anany tsy mety fa dia napetrako tanjona hoe rovina no anomboka amin'izay ny lay fanarahana ataoko hoe PPP ahafahana mametraka lay aéroport vaovao eto fanalebiazana fanatsarana mety ho vaovao ny sasany eto Madagasikara zany ve hojerenao hoe ho vita anatin'ny heritaona tsy vita zany tsy vita zany fa misy dingana asa maromaromaro apetraka hoe eto ny fazina négociation eto ny fampirarana zany eto manomboka ny fanamboarana eto manomboka ny fampiasana ny zavatra napetraka io raha miresaka ny infrastructure anao voalazantsika ombelombeny raha mahita zany tara be tsika ny lafiny io no nanto maro samihafa tsy valam-parana eto betsaka zany niesaka apetraka anatiny io koa raha hiteny amiko ianao androany hoe afa-po ve ianao tratra ve ny tanjona dia ozy aho hoe misy tanjona napetraka ao tratra satria fa vonony zao ny olona ampiasa vola anao zany infrastructure fifandresen-dahatra aloha tao amin'ny voalohany hoe eny ary anao zay an'le politique logement sociaux inona napetraka reo fanjakana inona satria privé ny rahanao volazantsika amin'ny rahalahy teo talohalohan'izay ela le izy satria nikorotana amin'ny firenena anakorotana amin'ny firenena dia lasy ny olona mody tonga izy dia lasa izy mody na ny eto anatiny ary tsy mampiasa vola satria mihaotraohatra izy hoe io ina moa atao fanjakana amin'le fanamorana ny hoe anangana trano mba ahafahany betsaka kokoa anana trano dia hoe ny tanympanjakana zay no nitazotazona ny tanympanjakana io hoe amoraina amin'izay fotoana izay io ny tanympanjakana amboarina ny jiro makany amboarina ny lalina makany dia manamora kokoa zany le vidin'le trano rehefa mivoaka le izy satria ino ny lafo iny zay zany le mila fandamina zay mila fifandraisen-dahatra zay hatria le volan'ny olona nataony eo ary ny zavatra atao eo 10 taona 20 taona zany hoe misy zavatra maharitra ny apetraka ka rehefa tsy tsara le fototra ato inona moa ny fototra dia ny fanatsarana ny tontolo ampiasana ny vola eto amin'ity firenentsika sécurisation des investissements rehefa tsy tsara io ny olona tsy ho avy eto aminao misy lafo maro zany resaka fiscal resaka sécurité physique dia bien ny olona sy ny fananany zany reheretra zany tsy maintsy misy tanjona tsikelikely zany misy dingana maro samihafa atongafanao zany zay re mahatonga amin'ny filoham-pirenena hoe raha tsy miezaka mifandamina nentsika dia manaelan'izany zay moa lazaiko teo ara-politika hoe misy olona mety manatombotsy hoe aloha raha nga akorotana foana mba hoela kokoa zany mba naratsy hoditra mampangidy hoditra n'ireo olondreo ny fitondrana nefa na mangidy hoditra ny fa le firenena resy ngamba tsy dia tombontsoa an'izy an'izy zany koa zay milazaiko hoe misy tanjona amin'izao fotoana izao mamela ianao mamela nareo zay mihena amin'izao fotoana izao fa rapitsotsika rapitsotsika raha tahin'Andriamanitra dia
anao soni anao ny vato fehizoro an'lay fanotanana n'lay aéroportsika tsy vato fifanarana lehibe io fifanesendahatra nandritra mivolana maro samihafa ary tao anatiny ataoko hoe fahaiza manao sy ny fiarovana ny tombontsoa amin'ny firenena le olona tonga eto amintsika tady ny tombontsoany koa izy fa tsika tsy tokony matahotra an'izay fa miasytsika manana valitentsika miaro ny tombontsoatsika nefa manaja ihany koa manaiky an'izay amin'ny fifanarana zany retory retoko mba miaro ny tombontsoany zay mianina dia aripitso ohatra mba tonga am'izay tanjon'izay tsika hoe anao an'izay satria eo aéroportsika io ny aza dimy fa ta 1960 maro hoe ny zavatra nahatsaraina kely any fa lasa sakana eo amin'ny fampansoana satria tsika milaza foana tsy voazao zany hoe resaka fizahatany io dia anisany anankiray sy ny anankiray secteur anankiray tokony isotona Madagasikara androso kokoa tsika ary niteny an'izany talohan'ny Île Maurice aizao Maurice dia aizy tsika raha ohatra infrastructure fotsiny resahanao tsy nanao tsika satria lavidavitra le vokany fa tsy ho hitanao eo androany akory mivokatra hoe vita hoe aéroport io afaka rotaona dia tonga dia mahita vokatra tsika fa rehefa tsy apetraka ao io tsy makaty akory reny Boeing reny Airbus 380 reny tsy afaka mipetraka aty akory izy nefa ianao makeo Maurice indroa isan'andro reny mipetraka satria nasa izy tamin'izy nametraka an'ireny mety mbola mantany ny olona io ny maiky fa zay le tokony fahasahin'ny fanjakana zay mahasamy mametraka ny zavatra lavitra zay le azay ny filoam-pirenena ametraka fampandrosoana maharitra tsika ary ny infrastructure dia infrastructure maharitra hitondra fampandrosoana maharitra fa tsy lay atosika am'le hoe inona le rapitso fotsiny tsy maintsy jerenao iny satria mahantra vahoaka oentinao nefa zany koa tsy anarinao an'lay fototra ngezabe zay oentina miampitany amin'ny avy ho tsaratsara kokoa satria amiko koa dia zay ny mahatonga ny firenena ohatry zao hoe tsy nasatsika miampita amina zavatra lehibe na réforme io misaka lalàna ny fomba fananatanytsika teo ahoana moa tsy nasahitsika hatramin'izay hoe manino eny amin'ny tribunaly valopolo isanjato miady eny amin'ny tribunaly dia no miady tany fa maninaka tsika tsy manasa nametraka atao mbola tabatra dia hovaitsika zany lalàna zany dia zay ny asa amin'izao fotoana zao reny zany anisan'ny napetrako ny zay nolazaiko hoe filoam-pirenena fa sy ny premier ministre dia efa miresaka raha momba an'iny hoe tsy maintsy mba misy ovana ihany ny fomba ametrahana le tanjo napetraka ao anatin'izay erera sy ny sisy zay ina fomba anankiray hifanomezana ataoko hoe zay lazaiko teo sina tanjona zavatra atao fa tsy ao le ministre na zay dia miasa ao dia hoe 8 heures rehefa avy eo zay ngamba ataoko hoe tsy izy zay azo antenaina ve raha mipetraka le hoe décentralisation indrindra eo amin'ny resaka fananatany zay mety azo antenaina koa ny fananatany zany mba isy zay décentralisation io zany dia anisany tena mba ataoko hoe iramokely ny fitenin'ilay mpanao gazety namako zany riny hoe dia gagy alaho izy mialatsina fitenenana gaga mihitsy satria io dia anisan'ny service mpanjakana tena vitsy kely ny service mpanjakana io amin'izao fotoana zao 7 ny birao fananatany manerana Madagasikara 7 nefa nisy service mpanjakana efa ely andrina nisiny io tamin'ny andro fanatany dia fanjanahantany dia efa nisy zany service ny domaine na niny izy io tsy natao tsy ampy hoe mifola samy filiavana ny tsy misy dia tsy dia gaga loatra tsika raha ohatra anisy miteraka korotana eo amin'ny fiarahamonina ny resaka fananatany ezaka atao io tsy vitan'izay sentosenty fotsiny ito akory fa ezaka atao io tady lalam-bola ny fanjakana anampinan'io mandresy lahatra ny olona ny fanjakana ny zahay anisan'izany mba ahafahana manaparitaka an'io zany nila na tsara ny nametrahana an'renyle birao fotony fananatany rey satria ny tsy fahampin'lay service mpanjakana tena fanjakana no natonga n'lay hevitra anankiray satria dia mijaly loatra ny olona satria misy lavitra loatra le service mpanjakana dia napetraka reny birao fotony fananatany reny tsy tokony aharitra manak'izay fa rehefa mandeha tsikelikely le izy dia miala ho azy reny birao ifotony reny satria any amin'ny commune no mitantana an'ireny olona tsy dia mianatra an'le izy fa eo ny lesiko ankely raha 900 zao ny eritreretintsika dia 730 ngamba izay no mandeha amin'izao fotoana zao satria tamin'ny 2009 ny MCM no anay satria mila namena fahaiza-manao reny olona reny mila namena fitaovany reny olona reny satria tsy nianatra an'io izy ary mila ny contrôle tokony ataon'ny fanjakana zany hoe mpiasa ny fananatany reny olona reny tsy zay zavatra vity tsy vity zay akory raha moanana an'le izy
tsy le mizy anaovana tsy vitanao namoananao amin'ny principe satria raha manamonjy an'io tany Dakar momba resaka fanaratany io dia nalaina ohatra mihitsy Madagasikara na sa nametraka an'izany any amin'ny vondrom-paritra hoe braoy fotony fanaratany zany fa ilaina io tsy hoe zavatra tsy vitany tao dia asoro io fa miala ho azy io rehefa vitany fanjakana zay fanapariahana an'izay ny décentralisation sy déconcentration ameko foana chiffre io hoe ny raha ohatra tsy ohatra dimanjato sy arivo eo ny mpiara-miasa ao anatin'ny ministère io ny arivo mahery-kely amin'izay dia mpiasa ny fananatany ary ny enimpolo isanjato latsaka kelyn'izay arivo zay dia eto atanina arivo reny vohatra sy manodidina kely eo atsimon-drano sy avaratrano fa naninona le izy nohatr'izany zay no novako tao dia zay le réforme hoetiny alefanao za zao dia faly mihitsy maheno namanao amin'ny syndicat hoe zay dia mitaky mihitsy ny décentralisation sy ny déconcentration tena mitovy ny hevitra eo fa aza raisitsika zany hoe ho sazy ny affectation ka izy ary zany ho any betroka iza no any bekily iza no any anaintrano sy ny sisa io mba mila an'izany raha tanazana amintsika any zao dia fantatro fa tamin'izay tany Sainte Marie farany teo dia nokatra birao any zay zany fa efapolony anokatra birao zany sady mba asika-tsaina moa zany eo Sainte Marie tsisy birao fananatany atramina Sainte Marie azy ka zany miezaka atao amin'izao fotoana zao mety nandray verina manelingelina kely ilay fahazarana amin'ny asa zay mipetraka teo nefa zay kosa aloha dia marina eto kosa aloha dia mba miady ho an'ny mpiara-miasa amiko tena nisany mba tena tsy manana fitaovana mihitsy mboeta aratsaratsara miasa zay tolotra asa meniny mpiara-miasa le izy satria tena aditra daoly ataoko fomezana foana moa fonenay any amin'ny province any zay mba manana fiara zany dia 4L ny fiara-panjakana dia ohatry hoe tamin'ny ovina zany no misy investissement natao amin'izany fanatsarana nefa reo manao amin'ny fitsarana amin'ny tety vohitra miresaka fananatany 4L ny tomobile any dia mba hitantsika amin'izany zany miezaka atao amin'izao fotoana zao tsy hoe taraina tana mepaka amin'izany akory fa zay le défi zay na ataonao na tsy ataonao fantaniko farany ty andriamato misy mpanjakana amin'ny taona 1994 no nataterana nle sommet mondial ny habitat 3 Madagasikara anisany hoe mbola misy teboka maromaro sy ataoko hoe tsy tratrany tao anatin'izay hoe fametrahana zay hoe politique de l'habitat zay indrindraindrindra eo amin'le resaka habitat ety amin'ny tanan-dehibe na ny grande ville efa mipetraka vena itsika eto Madagasikara zay hoe politika etsika miady an'izay amin'izay hoe habitat 3 zay ao amin'izay sommet zay amin'ny 94 zay tsika zany dia anisan'ny firenena voalohany tao anatin'ny 5 voalohany raha tsy diso fa dia efa mipetraka any zany io la tete politika atsika amin'ny habitat io satria rere atsika mihitsy zany satria namonjy fivoriana tamin'izany zay nasaina tamin'izany tany ampita tany dia tsy hanona firenena hafa eto fa tsy azo atao zany fa dia raha tsy voalohany tsika eto Afrika dia faharoa navitan'izao hoe zao ny eritreritra izy satria zao ny olana misy be da be nitovizana indrindra io olana amin'ny tanan-dehibe moa zany ny tena olana amin'io ary mpaminavina amin'io ry zareo manam-pahaizana io dia milaza hoe afaka 30 taona ane ka any amin'ny 5-70 olona hipetraka tia tanan-dehibe efa miaina an'izany tsika zao hoe jerevi tsara fifindramon'ny olona ny anto maro samihafa dia ry zareo mpikiraka an'io zany dia milaza hoe aza amorao ny hipetrahan'ny olona any amin'le tanan-dehibe ataonao tsika zany raha aza baiko dia hoe misy équilibre dedavina ao anatin'ilay tontolo ambanivohitra sy ny tanan-dehibe fa tsy azonao sakanana io tsy azonao sakanana io dia ianao zany ny omana zay fanomana zay nataontsika tanatin'ny lettre de politique atsika zany amin'ny resaka habitat io vonintsika amin'ny 2016 hiaran'izany raha hitsarany teo aloha tsika anydray tsika dia anisan'ny farany mihitsy satria napetraka tsika zany ny politika atsika fa teo ny fomba natanterahana azy mety tsy nanana mety manana ve tsika sa tsy nanana finiavana satria tsy moramora zany ary tsika tsy nanana politika mihitsy teto amin'ny indrindra eto an-tanan-dehibe ohatrany Antananarivo eo zao voandresana tamin'ny conseil de ministre zany maninona kay ny atsika no ny tranon'ny olona no fosokatra varavarana tonga dia amin'ny arabe
tena amena mihitsy zay kisarisary zay ilazany hoe tsy nametraka drafy lalàna misy a raha io lalana io nresahanao a dia 15 metre dia 10 metatra zany hoe raha eto ampovoany eto zany ty lalana ty dia 7 metatra sasany avato 7 metatra sasany avato zay a tsy tokony isy trano zay jereva ny lalana eto amintsika 3 metatra dia trano io lan'io dikan'izany tsy nasatsika nametraka an'izany sarotra be amin'ny fotoan'izao fa mitarana an'izay zany any amin'ny toerana tsy mbola misy ny olona ary tsy apetraka ao fotsiny any ny olona fa nyfanjakana mitondra an'izany mitondra birao-panjakana any mitondra électricité mitondra rano mitondra sekoly mitondra hôpitaly zay no entinao manitatra ny dia zay ny isan'ny tena politika hoentsika any hoe hitarina atao hoe tanan-dehibe ny périurbaine satria ianao tsy afaka intsony a hoe eo an-taninarenina ihany ny tanan-dehibe satria ny olona amin'ny maha olona azy tsy azo masakanana intsony ho any amin'ilay fandrosoana eritreretiny fa hoe any izy mety mahatsaratsara kokoa ny fiainana zay le ataoko hoe le ana famindra lehibe hevitra lehibe ao anatin'ilay amin'izay hoe ahitaro ilay toerana ahafahanao mandray ny olona zay te ho any amin'ny tanan-dehibe zany tsy milaza hoe laniny ambanivohitra satria isika kosa nefa dia mifikotra amin'io a économie ambanivohitra io satria tsika dia manatany ny dadasika enazy izay ihany koa no fanontaniako farany tamin'ity fandarana ty andriamato rivirakoto vao mariako ihany fa ianao no filohan'ny nationalny antoko HVM fa ny alohany tena nakatona antsika ny fandarana dia omeko 3 minitra ianao a nomezanao ny afatra ho an'ny mpijeritsika sy am'vahoaka malagasy amin'ity alina ity ya misaotranao misaotra atsika misaotra naharitra ny eno a misaotra ny mpijery fahita lavitra matv tsy dia hoe ny afatra akory fa ataoko hoe zay ady hevitra natao zay a zay dia manamafoana resaka politika mihitsy resako hoe ny politika HVM ny HVM tsy manana fahavalo zay dia tovy tsara mihitsy amin'ny fomba fitenin'ny filoham-pirenena hoe tanindrazany iraisany ity tsy voatery hitovy hevitra foana akory fa ny zavatra tsy maintsy raisantsika dia ny tombontsoan'ny firenetsika ary ny tombontsoan'ny firenetsika dia tsy mamela antsika isaka izay andeha dia hiverindalana foana dia tsy mety afaka anatin'ilay fanitrana mihitsika alao a iroso a ndao iroso misy ny selatra ara-politika azo etikevitra misy ny fotoana zay ny vahoaka no mitsara n'ilay izy amin'ny alalan'ny fifidianana dia alao itsika haritra nyreny satria mamerina atsika any amin'ny case départ foana na ny ambanina zany ary ny fomba tsika mpanao politika no hoe rehefa tsy nyhevitro rehefa tsy za dia arodana dia miverina foana zany tsika dia lasa fomba fiteny zalahy lasa otage ny politika ny fampandrosoana eto amin'ity firenena ity zay ny adivana tsy moro zany tsy hoe miteny an'izany a dia vitsy zany akory na zay koa mety misy fomba fihetsikaina fomba fiteninay mety tsy dia hidika an'izany akory fa raha ny tanjona anatin'ilay izy a dia zay fampandrosoana zay a no rahantsika eto amin'ity firenentsika ity mba tsy hipitrapitra tsontsika hijery ny hafa fa itsika ndray mba ho fitaratra farafaratsy eto amin'ity ranomasoben'ny osiana indianiny ity fa mendrika an'izany ty firenentsika ity ya eny ary dia misaotranao andriamato rivirakoto vao nanaiky ny vahin'ny fandarana resabe tamin'ity androany ity soaka anao andriamato marika misaotra ny teknisiana rehetrarehetra misaotra matv eny ary dia izay ihany koa no manakatona ny fandarana resabe tamin'ity alina ity inoko fa nisy ireo lesona sy hoe teboka azo mitsoana ho anareo mpijery tamin'ity alina ity taorinan'iny fandarana iny izay ihany koa no entiko ametrana ny veloma mandra-peona ho anareo isan-tokantrano ary dia manasa anareo hatrany anaraka hatramin'ny farany ireo fandarana maro izay vokarin'ny fahita lavitra na dv veloma ary toboko